Ao amin'ny faritra fitovonany no mbola ahitana tabetsaka indrindra amin'ny aretina tazomoka amin'izao fotoana araky ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Malona izany, lay misy odomboka manodidina ny iray tapitrisa isa sy fitaovam-pitiliana mihoatra ny 9 hetsy ary fitaovana miisa 330 ahafahan'ireo tobim-pahasalamana misitraka interneto no atolotry ny États-Unis ho fanohanana sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Mitentina $2 ity fanampiny ity ary tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa mivelatra eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara izay voafaritra ao anatin'ny fifanarahan'ny-piara-miasa nosoniavy ny firenena rotota ny volana Desambra 2022. Toana mitentina $430 tapitrisa no toana omeny Madagasikara hatramin'ny taona 2023 araky io fifanarahan'io hatrany. Toana izay nanamafisana nahitantsika porofo mivaingana amin'ny fiara-miasan'ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta États-Unis amin'ny sehatra ho mifantoka bebe kokoa zany amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretina mifindra. Ao anatin'izay moa ny tazomoka. Raha ny taremarika aloha no asiana resaka, betsaka aloha ny marary tratran'izay aretina zay ary misy koa moa zany ny olona maty fa ny fahazahoantsika ny fitaovana androany dia antoka lehibe afahantsika mampidina ny tahan'ny olona tratran'izany aretina zany eto Madagasikara. Fiara-miasa stratégique fa tsy asa fanasoavana no atao. Ny rafi-pahasalamana matanjaka kokoa no ahafahan'i Madagasikara misitraka sy mifehy ireo arety mifindra alohan'ny paritany any amin'ny firenen-kafa ka iarovana ny fianakaviana Amerikana sy Malagasy ho ny masoivo Amerikana. We believe that healthier and safer communities abroad brings benefits to American families as well. De ny tanjona voalohany indrindra aloha de ny tsy atongavany ambana ara-pahasalamana avy amin'ny aretin'ny mifindra amely ireo fianakaviana Amerikana any atoerana. Mba ahafahana tonga amin'izay dia tsy maintsy misy izany ny fiarovana sy fiara-miasa ireo firenena hafa rehetra atongavana amin'izay fiarovana izay tsy paritany mihoatra ny firenena rehetra tsy atongavany any amin'ny firenena Amerikana ihany koa ary iray amin'ireo aretina ielana fiarovana ireo ny ady amin'ny tazomoka sy fanohanana ny rafi-pahasalamana matanjaka satria rehefa matanjaka araka ny lazaiko teo ny fiarahamonina malagasy eto dia matanjaka ihany koa ny fiarahamonina maneran-tany.